araka ny fandaram-potoana izay efa napetraky ny fiangonana Jesosy mamonjy iny amin'ny faritra Ambodiafotsy Ampitatafika iny, dia tamin'ny alahady hariva teo no fotoana izay natokan'izy ireo hiderana sy ankalazana an'Andriamanitra noho ny famonjena izay tonga tetỳ an-tany. Niavaka ny fotoana satria dia nandray anjara ira fiderana sy nandray anjara tamin'ny ten'Andriamanitra avokoa ireo sampana rehetra eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy Ambodiafotsy Ampitatafika iny. Teo ireo tanora avy eo anivon'ny fiangonana izay samy amin'ny ambaratongany avy, ary teo ihany koa ireo sampana vehivavy lehibe sy ny sampana lehilahy lehibe izay nanamarika izao andro fankalazana izao. Falina ho anay ny manambara fa natao zao ho an'ny firen'ny vahoaka malagasy manontolo. Tsy misy fizahana atao hoe firehana ara-pivavahana na ara-politika sy ny karazany fa tena fitoriana ny filazantsara madiodio. Zay entina manambara fa Jesosy Kristy ilay nirahan'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo izao dia tena ho an'ny olona rehetra tsy hakanavaka mihitsy ny zavatra izay ataony, ka ny zavatra atao eto androany dia fankalazana ny amin'ny nahaterahany ny asa izay nataony ny amin'ny famonjena, ny amin'ny fanavotana, ny amin'ny fanasitranana, dia ny fampianarana rehetra izay nataony dia avotra ao anatin'izao fandaharana izao mba ho fitoriana ny filazantsara ankira fahatserovana ny nahaterahany tetỳ ambony tany roa rivotaona mahery izay. Tsy mahavonjy ny tenantsika isika, mila mpamonjy isika, fantatry ilay nahary atsika izany. Jesosy no natolony, izy ihany no any mahavonjy atsika, araka ilay teny hoe fa zazalahy no teraka ho anareo anio ao tanàna Davida, dia Kristy tompo izay mpamonjy, ilay mpanavotra, ilay mpanafaka izany. Noho izany ary ny tanjonay zany amin'ity taona vaovao ity dia ny mba hampita amin'ny olona rehetra izay tsy mbola taitra mba hifo, mba hanaiky fa tena tia azy Jesosy, tia azy Andriamanitra, matoa nahafoy ny zanany malalany, tia azy Jesosy, matoa nahafoy ny ainy izy. Noho izany ary dia tokony ho raisina amin'ny mpanajana izy, ekena amin'ny mpanajana izy, arahana amin'ny mpanajana ny toroheviny, dia tsy ho very ny antony natongavany dia ity fa ho tafita amintsika tsariavy dia izao fanavotana, fanafahana, fiainana mandrakizay. Zay no zavatra kendrenay mba ho tsapany maro amin'ny alalan'ny filazantsara kendrenay ho atao amin'ity taona ity.